ny voalohany indrindra aloha miaramila zany hoe tsisy lalàna na antony manaka anahy ka tsy hitondra basy eto amin'ny valako anie zao misy fa tsy manaitra olo ty zao misy za miaramila zay ny antony voalohany. Ny antony faharoa nakany amin'ny toerana zone rouge zahay tamin'ireny fotoana reny tamin'ny Mady tany Soalala tany Besalampy zone rouge ny garde du corps ny miaramila zay miaro ahy tsy tafalety satria hélicoptère ray ihany tsy maintsy noentina satria tsika anatin'ny fitsitsiana tsy afaka hitondra hélicoptère telo na efatra makany noho zay fitsitsiana zay le hélicoptère ray noentiko dia tsy maintsy nitondra député nitondra olona maro hiaraka makany amiko any garde du corps ray no afaka nanaraka tany dia za miaramila za afaka mitambasy dia mitondra basy zay le izy le fepetra fanteneniko tao ny fepetra ankapobeny satria tsy eto rery manana ny olana io fa zay nilalovanay dia misy daholo Diego Tomasina eto Antila manana ny olana io daholo. Ny antony moa tsy valaparako eto fa ny solution tadiavina dia mba tsy hanaovanay fanapahan-kevitra mikoropaka sy tsy haneritreritra dia ampitsangana commission isaky ny faritra na isaky ny district akory ary mbola ho hitanay manaovana azy mbola avoakanay conseil de ministre zany hoe iza daholo no mameno an'io commission io mba ahafahantsika mamatsy kelikely amin'ireny olana tany reny manerana amin'ny Madagasikara. Ny afatra moa dia efa ilay napetrako teo mahereza dia matokisanay mahareta fa efa makany amin'ny fanovana tsika eo niezaka zahay manao zay azonay tao amalina ny etaeta ny vahoaka zay ny afatra tao. Zay le hoe ny teny napetraka dia miratsy ahivina hoe ao anatin'ny telo volana eo manao an'izay audit zay dia nanahoana zany nivokatry lizy inona ny fanitsinao ho atao miohatra amin'izay audit zay natao zay satria tsy fisiny zay satria amin'izao fotoana zao dia takina be mihitsy nikasika le mangarahary satria ny tsy fisiny zany mangarahary zany no mahatonga an'io resaka rehetrarehetra hoe ohatran'ny hafahafa ohatran'ny tsy any amin'le izy dia samy mandritra zay tiany ritiny eo daholo dia saly misy manao teoria zao no atao hoe fanavozana zao no atao hoe fanovana dia lasa teoria be manao juridisme sinisisa ao anatin'le izy dia eo tsika io zany eo tsika io fa tsika te amerina fotsiny tokarafana raha misy ny adevitra na fanakianana na hoe zavatra tianao fanamariana mikasy anasan'ny gouvernement dia tokony fototra maigny amin'le hoe ity kosa ny resahana sy natolota teo anivony anteny miera-pirenena anteny miera-pirenena zay solo tena mbahoaka ninona aloha zavatra nitranga teo amin'le hoe représentativité zany dia ireo aloha zany no toka hoe endriky Madagasikara ao anatin'le izy dia natolotra ny zareo dia ireo zany tokony mahalala hoe ohatra zao tokoa ngeny natolotra teo amin'izy ireo dia eo hoe miroso makany amin'izany ve le izy arak'le hoe PMO zay natolotra tamin'izany fotoana zany eo tsika mahita izy asiana faino kely dia ampidirina ny antso raha ohatra ka misy fanamariana hafa ihany koa toy no resahan'izy ireo andeha aritra izy ny adihevitra moa anatin'io le hoe tokony manana olom-boafidy misedra fifidianana sy ny sisa dia mbola raha miresaka fifidianana dia mbola miverina koa io ve le rafitra anao an'le izy fifidianana hatreto nisy hatramin'izay mbola resaka vola zany ny tena mamaharitra an'le izy fa tsy tena safidin'ny mpifidy dia vitsy ihany koa ny olona tonga amin'ny androm-pifidianana amin'le hoe taux de participation mihoatra misy an'ny olona ao anaty zany hoe mbola tsy motivé fa le misy an'le hoe majorité silencieuse zany ny tena mbola mibahany eo inona ny tena eritreritry izy ireo dia mandeha ihany ny fanentanana maro samihafa ao anatin'le izy mbola zany rehetrarehetra zany zao mbola adihevitra daholo lanjany atao hoe fifidianana mbola tsy tena tsapany maro zany dia eo zany misy hoe fanabeazana ara-politika dia manana andraikitra be amin'izany ny société civile amin'ny atao hoe manao ny fanentanana sy ny fanabeazana eo ihany koa ny ataoko politika zay mila miomana maka fitondrana ao anatin'le izy amin'le fanabeazana ny mpiara-dia aminy sy ny sisa dia mila manana le teo idéologie zay zany nisan'izany ny ataoko politika dia tsika hoe ny idéologie hoe misy telonjato ny karazany ataoko raha tsy isan'izany aloha dia zay le izy hoe tena mbola olana be satria onga raha vao tsy mitovitovy hevitra ile hoe tena resaka leadership zany ao anatin'ny atoko dia miala misitaka sasany dia manangana dia vao tsy mitovitovihana dia ny fahitany ivelany ohatra hoe ny somary akavanana mba manao primaire ohatra dia mba fafidy
rotsaka de mifidy mpikambana miaratoarana azy lany eo avy eo zay indrindra le izy fa tsy hoe rehefa tsy lany tao anatin'le fifidianana anaty primeranay de hoe nde hirotsaka ihany fa anao indépendant zany daholo mbola dingana lavidavitra izy tsika vo mety ho tonga am'izany kanefa afaka tanterahana zany de atomboka de an'izao zay le izy hoe mifanohana de ihany fa tsy hoe rehefa tafita vo ifanohana zay le zavatra misy zany de tsika ihany noerany tsika noerany ao anatin'le izy eo zany resahana betsaka ny vamola diovina ny tokotany fa mandeha ao anatin'le fanadiovana tokotany koa ny resaka toe-tsaina angamba ry tokola fahalomanana de tsika hoe toe-tsaina ahoana satria ianao zao raha ohatra hoe ny génération 2009 mankaty de hafa mihitsy ny aza ny fomba betsaka ny zavatra tsy ny aza maso mandeha voalohany zany aiza maketan'izany io de mainga amin'iny zany le zavatra fa raha ianao zany na hoe tena hoe miresaka tsy maharitra zany ny olona hoe tsy hoe tena mba metraka kely aloha fa tsy mametraka kely ianao de tsy miheno mihitsy zany le izy tsy zany mbola lavitrezaka be tsisy artiste de tsisy miainanao io zany zao mbola fanabeazana fanasarana mbola ao anatin'le izy hoe tena raha vao tsisy artiste de tena hoe ny fahamarona ao anatin'le fitangoronana no mamaritra ny hoe tena iny zany tena tokony ho izy am'le fifidiana malavorolona ohatro zay ka ahoana vatanay ny zany daholo zany mampatonga an'le saritaka eto zany fa rehefa antanina so inona moa zany tena resahany sina tena voiziny ao de tsisy mitondra an'izany fa ny amaron'ny olona sy le rentirenty zany notrany mamaritra am'le hoe tiany tena mahomby de zay de tsisy mihevitra mihitsy ny ao ambadika le izy vola be ngeny natotona atao anatin'izany de aiza ny tompon'ny vola satria ny tompon'ny vola no tompon'ny vola ny tompon'ny inona moa zany ozany fahefana de lay mpanao politika efa nitety vanim-potoana hoe tena aza am'rozaka raha tsy manana hélicoptère tsy manana anao miaraba tompoko salama miarabe ie zay tsika ihany moa no erany io zay le izy tsika no erany ny am'le ataontsika hoe digny analalovan'ilay concertation nationale aloha zany misy le comité de pilotage ny tena mamariparitra an'le izy io fa efa niezaka antsika maka an'le vaovao sy manasandry zareo mba ho aveto hanazava satria mba mitondra anjara biriky koa tsika tsy izay no iresaka eto ka hamatotra anay ny voalaza raha sanatrika tsy mifanaraka amin'izany fa mba ry zareo eo anivon'le ministera mpanjakana zay natao ho mpanatotosan'izy io mihitsy zany miaraka amin'ny FFKM de isan'ny hoe asaitsika eto izy hitondra fanazavana ny amin'ny tsipitsipiriany zay hoe ahoana endrika volavola amin'ny akapiany zany hoe ty volana voalohany ty mametrapetraka an'ireo lamy masipaikady sy ny hoe olombelona fanofanana sy ny sisa ahafahana mampita an'ilay tena tanjona eny mbolana faharoa tena hoe misy an'ilay fitondrana ny vedikevitra sy ny sisa zany ao anatin'izay rezanao vita amin'ity taona ity lay hoe inona fehikevitra sy ny famadiana azy ho lalàna raha lay vinavina sy tombatombana amin'ny hoe anatanterahana azy fa io koa moa zany mety hoe asa zay mety zavatra itrangeny atsefany eny mety ho vita aloha mety ho taraky kely fa raha ny kajikajy sy ny hoe tombatombana de any amin'ny fito amby roapolo sy roa arivo tsika mifidy lalam-panorenana de asa hoe anahoana ny mety ho fanarahana an'izay sy hoe atongavana amin'izay zay le mila andrehetra mandray anjara ihany koa de eo tsika satria tsika ny miezaka araka nambara teo hoe ny tena zava-dehibe zany ao anatin'le izy de hoe azo ary mba tena hevitry ny efa ny fotony
araky ny efa nambara ny tompona andraikitra no mivoaka ao anatin'izany atao hoe concertation nationale izany, ary mba tena hevitra ny malagasy ihany koa fa tsy hoe alokalofan'ny vahiny zany ataony hoe sadek ny africaine ny ano UEFA zay mampikambana atsika no anao dicté zany hoe ity no atao na ity ny makareva raha tsy zany nareo de zao eo zany mila ampisehoana ihany koa le hoe manano maizy azy isika ary tsika de mahay mifandamina ary mahita ny lalaka ivoahana ao anatin'izao rehetra zao mba hoe ahafahana manangana tena firenena nation ary tena hoe manana maizy azy mahaleo tena ihany koa de eo zany le mila manana azo andamosina ary mila manana ataontsika hoe ny mpitondra ihany koa moa zay mitarika ao anatin'izay zany tena indrasan'ny olona ao anatin'le izy hoe day tsy baikony izaniza fa ny anay izao de iny io koa matsy zany mety eo koa tsy maintsy mbola mila fanamazavana sy fanamariana mazava be kely izy toko raha fahalamana hafa ny mety zahatra tapaka anatin'ny concertation nationale iny zany nisy cadre fa rehefa tonga ny fifidanana filohan'ny pirenena zay isany hoe amarana an'ity teteza mity ity zany na intérim mono hoe eny tsy any lamany débat antsika aloha zao fa mamarana azy de hoe misy filohan'ny voafidy eo iny filoha voafidy iny de mitondra programme manana ny idéologie manana ny vinany izy de mitondra fandarana azy izy ao oalesena la atolotra ny mpifidy de mifandresy lahatra hoe de zay iny nge no tanterahany mandritra ny fehimpotoana zay faritany lalam-panorena na ho faharetan'ny fitantanany toko raha falimanana ohatra izy zany zao hoe itsika dia amelanja kokoa ny tsaiko ny maolona sy ny tontolo iainana zay fampianarana de zay no atao mandritra de zay no tanterahany mandritra n'le fehimpotoana voafaritry ny lalam-panorenana ao anatin'le izy de mety resaka hafa koa rehefa tonga zay raisinana olo miaraba to salama eny ary salama marina hoe ndao ary zay ary anao ve zao na eno ianao zao sa ino miteny manao inona fa tafitany azy ary zay nefa na ino an'le olona am'le antso ngefa tsy haiko hoe ahoana indray tsy eny tany aminao zany le izy na antena andresahany teo nge raha ohatra ka hoe fitinina nge de le hoe ny am'reto antoko politika be dehibe reta hoe tokony ho fierana le izy de mba idikevitra ny anatin'ny concertation raha ohatra ka izay de ohatran'izany koa le am'le hoe processus na concertation le hoe engavany amin'ny fokotany de mandeha commune sy distrika sy ny sisa iny moa zany efa mazava be iny amin'iny raha ohatra mbola dinihana ihany le izy de hoe nisadsika tetsy aloha moa zany hoe izao mpitondra am'izao fotoana zao na ny filohan'ny fanavaozana ny republika na ny aty amin'ny prime ministre de efa nilaza zany fa ny anay ny asa naoka hiteny ary mety zay nge mahatonga an'le hoe telo volany te de vita ohatran'le mahandro paty reny zany samy hoe roa minitra de masaka prime ministre moa efa ndresaka hoe azatsy ho candidat na ninonina fa hoe lay hiraka no lohampanjakana moa asa zay fokotrany any arina fa ny détracteur amin'ny prime ministre zany tsy any problème hoe na ilatsaka anao na tsy ilatsaka tsy any problème nefa zay mila ny toeranao io zay zany loha amin'ny lafiny ndray ohatrany milaza ihany an'le tena zay le hoe fa lay sara mitranga hoe an'olo manoatombana fotsiny sika hoe an'olo prime ministre ao anatin'ny telo volana ohatrany hoe manamafy sy manome sary zany hoe misy crise ny atsika hoe tsy ohatrany hoe misy crise volena hoe ao anatin'le tsy miaro prime ministre tsika raha miteny an'izany fa anatin'ilay lojika politika sy lay sary mitranga ka zay no famakin'ny olona azy ka olona nge tsy malala fa hoe nanova prime ministre ao no Madagasikara de stabilité zay mato hoe manova prime ministre hoe tsika hoe tsy stable am'izao tsy zay le izy de ny fanovana prime ministre zany raha araka ny resantsika to hoe tsy afaka hifanongana ny institution de zay ray alay zany na izy ny amin'ny démission zay ihany na tratrany hoe incapacité le hoe tena sanatry ny vava maha-olombelona mety hoe tratrantsy fahasamanana tsy ahafahany manohy ny asa antsony zay koa resaka afo zay fa raha reo tranga reo zany no mitranga de mazava loatra fa tonga am'le hoe fanoloana an'ny prime ministre de nefa rehefa mianao an'le lozika satria mba mivoaka eny ihany le ao anatin'le hoe ilainy fireneny ty daholo ny zanany de eo zany le izy ny prime ministre
le hoe démission ohatra ny mbola lavitra an'izany raha ohatra ka le zavatra andresahany eno any ambadika any le hoe izy nge raha izy zany hoe efa mba hoe ono zany fisotrondronono tao anatin'le raha kanefa izy natsona am'ty zavatra ty de tsy nanda de tsy genre le olona hoe nipogan eny anany eny zany hoe tena nazara angava be loatra amin'ny pression de aloha zay janona andalo raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba to salame miarabe miarabanareo fampiarapitsika amin'ny tombonandro indray tsy nonona totsika fa fandrapo-tanteraka daoko misotra azy de misotra no atao betsaka de mifangatana kefotra ny zavatra marioko nina zany fotoanako nareo zao mitantara zay mampano gazety za mamakafaka sy anna de nivitra koa mitsasika teny zava-misy nareo sy nyana de raha mahita ny zavatra misy jery ny voavoany ivelany jery nreny tempête de neige jery ny tondradrano be eto amitsika jery nreny ady any ivelany reny zaza mambehivavy mitsoka ny lehilahy miady de zaza mambehivavy mitsoka ory volona tena misy zavatra zany tena tsy maintsy ilatsika an'le pahary zay le hoe oh my god andriamanitro de fa misy zavatra mitanga mafimafy zany nana de miantso de tsika zany tena voamarina zany fa tena sambatra ny firenena zay manana azy zany hoe misafidy zany eritreretitsika ngety zavatra resahanty de asio famerenana ngety laïcité tylipa ahoana moa ny ahasambatra atsika ary tsika sady misaraka amitsy maefa na inona koa nareo izy raha vo misaraka amiko io le namorona ny tany aman-danitra le nampisy arena aifitsika tsy nisajazy zany na ihany na mandany crédit fa mba de nio revi-piray-tanindrazana de io re tena tsanazy boky teny fiainan'io fa ao ny vahaolana ho any ana ao ny vahaolana tsy manery fa ny zava-misy no manery atsika itady vahaolana fa mahita vahaolana akoatran'izany de miteniny tsika de ataotsika fifananana masina lizy de lofa de miendray lofa de misotra betsaka zay mitsato misotra betsaka sokola izy rafo ny hevitra mo terabary de ajaina ny hevitra ny tsirairay tsy edina hevitra angambany amin'iny fa de mijoro amin'ny azy de izy io koa ohatrany tsy de tena isehosehona be koa nge amin'ny lafiny anankiray fa samy tazona ny azy de tsy isy ozongozonony amin'ny anazy raha ohatra anatin'le izy fa ifirenina ihany le izy hoe ny asa no tokony ny asa no aloha iteny fa tsy ny teny mialohan'ny asa de zay aloha zany no everina fa hoe tokony ampiako satria fa nisafidy an'izay lalan'izay kory izy mpitondra ankehitriny de tokony hijanona am'izay fa tsy sanatria hoe anao teny mihoatra ny mialohan'ny asa ka indraindray manao teny sanatria tsy voahevitra de zay le izy hoe araky ny afantarina azy koa ny miaramila de manomboka am'le hoe betso miteny raisana ny ansa aloha de dizana zao raisiny ianao ndawary alo eny ary miarabanareo de miarabanty manana rotra ihany ho an'le manao Facebook mba zavatra mba concret rangahy kritikena mpitondra sy namana fa tsy anoratsorapona enjena le mpitondra hoe mampiasa jety de tena manontany tena mihitsy hoe inga filo Mikael ve zany ho an'ny Dego de andeto mobile zany izy aveto andeha Dego de firy andro zo ho tonga any nefa mety maika any andarany any manana ny emploi du temps inge mpitondra fanjakany io de le ramaty zay zany manana jety privé azo tondrana filoana république sa tsy manana ny adalana joelna ny vatana force one to de lasa metsaka aty arina lizy de mba mangataka atsika mpanao Facebook mba zavatra concret rey kritikena mpitondra fa tsy zavatra ohatran'izany raha ohatra ka manahirana anareo izy mandeha jety io de proposeur asy mandeha tongotra sa sina mandeha tomobily izy makaniko ianao aza mandeha taxi bus aveto makany Majunga fa roa andro anao vao tonga any filoha-pirenena manana emploi du temps fixe tsy maintsy mandeha amin'ny zavatra maiky ohatran'io fa tsy hoe nandeha jety de hoe fa jety Ndavatomanga sa jety misy anray ity tena manahirana le loatsy gasy de faharoa reko tamina radio anankiray teo hoe confirmer sadeky zany fa intérimaire zany le misy zao io de rehefa intérimaire no misy zao tsy afaka manova rafika izy tsy afaka manala olona izy de mitery aminareo mpanao politika ty azo iza zany de mendrano sany fidianana manaraka
fa tsisy forme CST-nareo zany eo fa mijanona eo io assemblée nationale io mijanona io gouvernement io tsy afaka mifanongana koa eo fa samy manao ny asany ihany fa zay mandika lalàna ihany ngamba zany ny azo isorona de ampangino aloha le ampoany mpanao politika fa omany parti anareo de mbo tsara efa tonga fidianana saotra tompoko ye tsora nefa mazava tena ao tsara avita ny avatra ka io moa efa zay le izy hoe samba mitatadirika ke ao anatin'le izy hoe mba alao zay mba hiditra koa zay io resaka io hoe satria misy tsy mahandry le hoe jany loha misy misy tsy mahandry zany fifidianana zany ka misy tsy lany misy koa na fifidianana tsy maninona mitsotra zany noho ny hoe zavatra efa nataony hoe tony a mety tsy atokisan'ny olona izy na noho nyle fivadibadiana palitao zay manao sakaiza mimpandresy tsy manana foto-kevitra vitorana mazava tsy noho ny antony maro samihafa de mety hoe tsy matahotra fifidianana fa hoe amin'ny zavatra ohatran'izao no mety mba misy opportuniste moa zany no ilazan'ny teny frantsay an'le izy fa misy koa ny arriviste koa zany de tonga izy tsy lera zay hoe tonga tsy lera avy any a de ianao nitokatokafa mety amafamafany kirarony toko eo izy hoe tena mba ahafahany toko mandray azy hoe andao misy ilananao tsy sintsisa misy koa mila an'izany matsy hoe dokatokafany izy de ohatrandray le ino vorombola moa filazandreny ry samma hoe tena mba dokatokafany izy de miraradraraka ery zany le am'le fampanantenana sinsisa fa iverenana ihany le izy hoe rehefa ohatra ka hoe ny asa no ara-porofony zao mpitondro zao an'le izy de miasa zany taloha raisina ny antso manaraka andao ary miarabe sotra betsaka nandray sokola manao kely ohatra fotony hoe manao baolina zany tsika ekipe nationale de tsika mivavaka le mifandray tanana iny fa ny europiana ka mifanoro hoe ianna la efitsara ihany fa tsika mivavaka de mivavaka amin'iny ary tsika de raha champion du monde le ekipa de izy le namaly vavaka ny sasany miantso razana ny sasany miantso ampahary sasany manao intermédiaire marie sasany manao intermédiaire ny olona fahataritsika zay le hoe tenerana rehefa tsy tenerana de aza atao aloha fa samy fotsy mifampibaikobaiko hoe zao atao zao fa aza mivavaka tika zany mivavaka nefa tsy fantatra hoe izy any antsona fa samy miantsoantso de raha misy le valim-bavaka de aveza zany tena ringana ny olona noho ny tsy fisiny fahalalana zay fa de misaotra betsaka mialatsiny ana misaotra betsaka miendray de zay ny miasa kozy tsika ty aloha ny asa no iteny ho an'ny fotoana ankehitriny